fary zay mivanta faraka amintsika tsara ray avy androany amin'ity fotoana manokana tsy manavaka anaram-piangonana, tsy manavaka antoko-pivavahana, tsy manavaka fomba-pivavahana, fa kosa manangana fiainam-panahiny tsara ray avy ity indrindra fa androany ho antsika tsara ray avy dia iverina hianatra indray tsika satria sarobidy loatra momba ny tontolon'ny fanahy masina. Angataka ny pastor Sandra tsika ivavaka dia aorianany vavaka dia anomboka sahatsika amin'ny fampianarana androany ary inoko fa anatin'ny fampianarana dia isy zavatra azo sapahitanana ho voarahiny tsiraray avy pastor Sandra Dawary. Iaraka ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ny anay masina tsara indrindra, misaotra fa mbola manaiky ianao hiteny eo amin'ny fiainanay. Androany Tompo, aoka ianao anokatra ny masom-panahiny tsiraray avy, anokatra ny sainy tsiraray avy ka ho tonga amin'ny fanavaozana ny sainy izahay rehefa andray ny teninao. Ahay izahay andinika, andarina, ampamokatra, tsy ho teny very fotsiny eo amin'ny fiainanay ny teninao androany. Aoka Tompo, hisokatra ny masom-panahiny tsiraray avy androany anana fahatakarana vaovao indray hoentinay anivatsiva ny fiainanay izahay tsiraray avy ka amin'ny alalan'ny teninao androany dia hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra indray ny fanahy, hietry ny nofo ahatakatra ny sainay ary irehitra indray ny fanahinay tsiraray avy any tokantrano sy miendry rehetra. Amen. Amen. Daoaritsika anomboka andrindrantsika ao amin'ny Jaune 4:20 filazantsara ny Jaune 4:20 dia oraisitsika ny 12 dia rehefa avy eo 19. Filazantsara ny Jaune 4:20 vakitsika ny 12 dia rehefa avy eo ny 12. Jaune 4:20 dia rehefa avy eo ny 12. Sarobidy ny fototra ara-pana raisitsika androany ary inoko manokana fa fanahin'Andriamanitra hanokatra amin'ny fahatakarantsika, hanokatra amin'ny fahalalantsika dia iova ny fanompontsika ary tsy hitovy amin'ny teo alohantsony ny fiainantsika andavanandro. Dawary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ny ray. 19. Ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Ndondray avadikitsika ny baibolitsika ho any amin'ny Korintianina voalohantsika 2:20. Korintianina voalohany 2:20 ary ny 9:1. Korintianina voalohany 2:20 9:1. Mbola miresaka amin'ny tontolo fanahy masina iantsika. Dawary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zarazaraina ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Dia azontsika eo andin-tsotra masina eo. Rehefa namalala ny asan'ny apôstôly 4:20 dia manomana amin'ny mpianany amin'ny fandehanan'i Jesosy. Andeha izy dia efa manafatrafatra hoe aza malahelo ny fonareo fa zany dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia rehefa mampahery Jesosy dia hoy Jesosy mantsy azy ireo hoe aza matahotra nareo fa rehefa andeha dia ny asa ataoko no ataonareo koa ary anao asa lehibe azy, anao asa goavana kokoa noho ny nataoko ianareo. Be lehibe moa ny olona raha vao miresaka an'io dia milaza hoe zany koa hoe impossible zany, tsy hiditra amin'izany tsika satria amina fitaizam-pana izay iraisana no iarahantsika. Inona zavatra raisitsika aloha voalohany? Ny zavatra raisitsika voalohany dia izao: Jesosy Kristy no nampanantena fa hanome ny fanahy masina. Ary Jesosy dia nilaza hoe izo izy ho eo aminareo ary izy dia ho ao anatinareo. Zany hoe pastor Sandra, zavatra ambaran'i Jesosy dia izao: za andeha hozy izy, fa rehefa andeha
dia tsy hamela anareo hokamboty ahako, tsy havelako amin'izao nareo satria fantatro loatra hoe inona ny zavatra miandry anareo, fantatro loatra hoe inona koa ny zavatra andrasako aminareo, ary fantatro hoe iza ny adversaire anareo. Anankitelo inona miandry anareo inona ny andrasako aminareo ary iza ny adversaire anareo. Ny zavatra ho ampanaoviko anareo dia tiako nareo andeha hoatrany amin'ny farany tany. Ny zavatra andrasako aminareo dia tiako ianareo ho vavolombelon'ny fisiko, ary fantatro hoe iza ny fahavalonareo. Ny fahavalonareo dia divolo, ary izy tsitsy anareo dia izao tsy avelako hokamboty nareo. Dikan'ilay kamboty manko dia izao olona tsy manana ray aman-dreny fa hiady rery ho an-tenany. Izy rery tsy misy manampy, tsy misy ninninona, dia ozy izy Jesosy andeha ozy izy fa izao hosoloko dia za ozy izy hanome anareo mpananatra hafa. Parakleto ozy izy amin'ny teny grika dia hoe parakletos, na hoe dikany hoe mpanampy, mpananatra, mpisolo vava, mpanampy, mpananatra, mpisolo vava. Dia izy ozy izy no eo aminareo, dia izy no ao anatinareo. Dia noho ny fisiny ozy izy dia izao ny asa ataoko no ataonareo koa, ary anao asa lehibe sy magaga noho izaha aza ianareo. Rehefa namalala tsika amin'izao vaninandro zao dia mila mahalala fa mila mifanahy masina isika. Aveko fandroany tsotra be ny tenenako azy melohan'ny idirantsika lalindalina pastor Sandra Razafi Mandratra. Raha fomba fijery ny Jesosy nefa nyteneniko tamin'ny herina ity fa mbola ho averiko ary ho averiko foana. Raha fomba fijery ny Jesosy dia izao tsy misy olona mahavita ny tenany rery fa ny olona tsiraray avy dia mila mifanampiany fanahy masina. Pastor Sandra Razafi Mandratra. Amen. Marina mihitsy zany pasteur, ilaina mihitsy ny manana an'izay fahalalana, fitombona vaovao izay amin'ny fahalalana ny fanahy masina. Marina tokoa pasteur satria hitan'i Jesosy ny réaction mpianatra hoe nalahelo loatra ireo rehefa lasa izy tamin'izy ilay nombona teo ambony hazofijaliana sy ny sisa, dia nalahelo loatra ireo ary hitan'i Jesosy mihitsy hoe ilain'ireo misy zavatra hafa fa tsy vitan'ny nofony tena, tsy vitan'ny herin'ny tena, ilay hoe andeha hiatrika araka ny teninao teo hoe hiatrika fiainana. Satria araka ny teninao ohatra hoe atsapy izy ireo hoe kamboty. Ilaina be izay fianarana fanahy masina izay satria indraindray ary matetika pasteur dia adin'ny olona foana ohatry ny hoe ataon'ny olona zavatra nampiriminy, ohatry ny hoe fantany ihany hoe eo fa ohatry ny hoe ataony mandefitra ny fanahy masina. Miteny be lehibe ny olona momba an'Andriamanitra, momba an'i Jesosy Kristy, manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, manompo an'Andriamanitra, fa matetika adin'ny olona hoe izy anie manana fanalahidy lehibe izay nampanantenan'i Jesosy Kristy anazy eo amin'ny fiainany dia tsy izy zany fa ny fanahy masina. Ny zavatra goavana mila fantatry ny kristianina tsiraray avy ary izy ity dia tiako ambara hoe tsy mifidy anaram-piangonana fa na iza kristianina na mivavaka aiza izy, na fikambanana inona izy, na mivavaka amin'ny andro inona izy, dia ny zavatra iraisany mpino rehetra na fiangonana izy dia ny hoe mila ny fanahy masina. Satria ny antony dia izao, raha mamaky tsika ny Korintiana 2:12 dia ozy izy Jesosy Kristy zao zavatra lazainy, tsy tiako ozy izy ny amin'ny momba ny fanahy ozy izy zava-panahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Dia mivakintsika teo dia hoe ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, asan'ny fanahy iray ihany. Zany hoe raha tsorina zany dia izao ny vaninandro ankehitriny dia mila asan'ny fanahy. Aveko fandroana. Amen. Ny vaninandro ankehitriny izay kristianina zany amin'izao vaninandro izao, amin'izao vaninandro farany izao, noho ny zavatra izay miandry an'ilay kristianina, noho ny zavatra izay tiany Jesosy hitranga amin'ny fiainan'ilay kristianina, noho ny zavatra anirahany Jesosy an'ilay kristianina, dia ilay kristianina maha-kristianina azy mihitsy, ny kristianisme tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia fomba-fomba mpivavahana.
tsy lasa fiarahana amin'Andriamanitra. Mila mahalala ny olona tsiraray hafa fa Andriamanitra dia tsy nanangana fomba mpivavahana fa Andriamanitra dia manangana zanaka. Andriamanitra dia tsy manangana fomba mpivavahana fa Andriamanitra dia manangana olona hanitatra ny fanjakana. Zay hoe hanitatra ny fanjakana zay pasteur Sandra Razafimandrato zay no mila fantatry ny kristianina rehetra hoe isika kristianina tsy ao anaty position défensive. Somary isoratra kely ane no fisainantsika tsiraray avy. Isika eto ambonin'ny tany tsy ao anatina position défensive. Tsy ao anatina, hitanao anatina ady, ny ao anatina ady misy karazana anankiroa. Ny marefo rehefa tonga zany mpanafika. Ny mpanafika tsy manafika mihitsy raha tsy mieritreritra ny mpanafika aloha hoe andresy. Tsy misy olona poids plume hoe olona kely hoe kelikely anankiray hiteny amin'ny olona goavana be ndao tsika sinao iady. Fa matoa ny olona anankiray samy manafika olona anankiray dia satria fantany hoe ho resiny ty ho voako ty ozy izy. Dia zao fa lasaka nabavy zavatra mitranga. Isika kristianina ary eto no hanova ny fahatsapana. Eto no mila miova ihany koa ny fahatsapantsika rehetra satria fanalahidy loatra amina fiainana zavatra zaraina mivady amintsika tsiraray hafa. Inona le fanalahidy? Isika raha lasaka nabavy, isika kristianina dia tsy napetraka Andriamanitra ao anatina position défensive. Fa isika kristianina dia nataon'Andriamanitra hanafika sy hanitatra ny fanjakana. Tsika zany mandeha manafika fa tsika tsy hoe miaro tena. Lasa hoe fiarovan-tena ny kristianina sisa hoe pastera mba ho eto ambafaka fa manana olana. Pastera mba ho eto ambafaka fa marary. Pastera mba ho eto ambafaka ny ara-bolanay fa mandalo ady be mihitsy zay. Pastera mba ho eto ambafaka ny zanako fa tena manana olana be zay. Le izy ka lasaka nabavy. Ekeko hoe ngetregetre zavatra misy. Hoe misy fotoana zany hoe tafian'ny fahavalo dia misy zavatra mitranga. Fa zao ny zavatra mila fantatry ny kristiana tsiraray avy. Isika ny tokony ho izy dia tsy ao anatin'ny fiarovan-tena nametran'Andriamanitra antsika. Isika dia ao anatin'ilay mpanitatra ny fanjakana. Amin'ny teny frantsay no mazava azy kokoa hoe nous sommes des envahisseurs. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume envahisseur. Zany hoe ny royaume de Dieu na fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana mihitatra foana, mihitatra, manafika ary manjanaka. Rehefa namalala tsy nanafika Madagasikara ny frantsay ka tsy fantany hoe resiny Madagasikara. Mampalahelo fa fantany hoe resiny Madagasikara dia nitafiany. Dia isika envahisseur dia mba hahatonga antsika anana an'le hery hoe retolo reto. Ahoana hozy izy Jesosy Kristy fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina ao anatinareo dia ho vavolomeloko, ho témoinko eo Jerosalema, eran-Jodia, Samaria ary hatrany ny farany tany. Dia ahoana ny hatongavan'le izy rehefa mandray le hery ny fanahy masina dia afaka mihitatra. Lasa envahisseur. Ny olana pasteur Sandra dia izao. Ny olana ny kristianina dia vonina ny vavaka. Fa adin'ny kristianina hoe mila ny asan'ny fanahy masina izy. Mila ny fanahy masina izy. Pasteur Sandra Razafimandrato. Amen. Tena ilaina ny fanahy masina. Ilainao amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Entinao hiatrehana. Marina tokoa ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ahoana moa ny andehananao manta be andeha hiatrika zavatra lehibe sy goavana raha ohatra ka ianao arany tsy nitafy an'ilay fanahy masina, tsy nitafy ny fanahy masina. Tena ilaina eo amin'ny fiainana pasteur lehibe ilaina izay promessin'i Jesosy zay. Fa tsy najanon'i Jesosy ho promesse fotsiny le izy. Tena hoe nataon'i Jesosy
raha tiana satria nitanjon'i jesosy araka ny tenin'ny pasteur atao hoe te hoe ho témoin zareo any amina toerana be deaibe ho hita izy ireo ary nefany a izay famantarana zay dia ny fanay masina ho ao aminy no famantarana hoentiny andeha hiady ary ny tena goavana dia zao pasteur Sandra zao zavatra tsy azon'ny olona ny fanay masina dia Andriamanitra izy sady Andriamanitra manampy ny olona raha ohatra ka hitady vahaolana dia izao raha mamakytsika ndeny vakintsika tsotra be Korintiana voalohany toko 12 jerentsika ny asan'ny fanay masina andiny fahavalo ny anankiray nomeny fanateny fahendrena ny anankiray teny fahalalana ny anankiray finoana ny anankiray fanomezam-pahasoavana eto masitrana fanazany ihany ny anankiray manao fahagagana ary ny anankiray maminany ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra ary ny anankiray mandika amin'ny fiteny tsy fantatra ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy ray ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony aka ohatra tsika manana fanahy masina zany ny olona anankiray miara mandeha amin'ny fanahy masina ary ty zavatra risan'ny olona antsika foana efa maninona reo pastera maninona reo miresaka fahagagana foana maninona miresaka fitahiana maninona reo miresaka an'izany hoe fanomezam-pahasoavan'izany foana dia zao mivalany raha lasaka anambavy ny toerana anankiray na koa hoe ny olona anankiray zay afaka mandresy ny zavatra rehetra dia ny olona zay manana ny fanahy masina satria ny fanahy masina dia manome atsika capacité surnaturelle ifonako amin'ilay fomba fiteny fa somary hoe tsy mahazatra ny hafa angamba ilay teny hoe surnaturelle fa ny lazantsika anazy dia hoe mihoatra ny vitan'ny olombelona ny zavatra ataon'ny fanahy masina ny fanahy masina no réponse an'Andriamanitra amin'ny andro farany zay mahatonga ny Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 milaza hoe araka nambarany nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Joela mpaminany izy hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra zany hoe amin'izao vaninandro farany zao zany ny fanalahidy omen'Andriamanitra ny kristianina dia ny asan'ny fanahy aveko fandroany amin'izao avaninandro farany zao ny fanalahidy omen'Andriamanitra ny kristianina ary io tsy mifidy hoe kristianina mivavaka izy hoe kristianina manao pataloha ve sa kristianina lavavolo ve sa kristianina raha lasaka anambavy sy apita izana ny ainantsika tsirairay avy eny sy apita izana zay ambaran'Andriamanitra ambaran'ny Paoly ao amin'ny Romanina hoe aoka tsy hanamavony tsy mihinana aoka zay manaja andro ray tsy hanamavony tsy manaja andro fa mitovy daholo ny andro rehetrarehetra reny sy apita izany fa ny zavatra iraisany rehetra pasteur Sandra razafa mandrato dia izao mila ny asan'ny fanahy masina na kristianina izy na iza na izy ifonako ty teny ity fa le izy moa tsy maintsy tenenina satria fahamarinana ny kristianina zay tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia efa mamaritra faharesena sahady eo amin'ny fiainana raha vao ny kristianina anankiray manadino ny asan'ny fanahy sy manambany ny asan'ny fanahy masina dia efa mamaritra amin'ny tenany sahady izy fa ho resy amin'ny fiainana ho any an-danitra izy satria nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo tamin'ny fiainana fa izao kosa nefa ho resy izy amin'ny fiainana ho resy izy eto ambonin'ny tany satria nahoana ilay fanalahidim-pandreseny ny secret ny fandresentsika dia ny asan'ny fanahy ny fanahy masina no natao anampy antsika tsy pastery ekeko hoe manampy ny pastery manampy ny fiangonana fa ny endrika faratampony ny fanampiana ny kristianina dia ny fanahy masina pasteur Sandra amen mamela ianao androany
anokatra ny baibolintsika eo amin'ny galatiana toko 5:12 afaka miteny mafimafy ianao amin'izay galatiana toko 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, faholonam-po ary tsy misy lalàna manohitra izany. Marina mihitsy nitenen'ny mpanokon'Andriamanitra teo, nitenen'ny pastora teo hoe raha vao tsy hisy an'ilay asan'ny fanahy eo amin'ny fiainanao dia misy zavatra be dia be ratenao eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsy resinao eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsy ho afakao, tsy hoe araka ny teny pastora teo hoe tsy lasa ny an-danitra ianao, lasa ny an-danitra ihany ianao, mihaona amin'ny Jesosy ianao, fa misy zavatra lasa hiajinao rery ety ambony tany. Misy zavatra lasa misy vokatra tsy ho hitanao mihitsy ety ambony tany rehefa tsy manana ny fanahy masina ianao. Nivakintsika teo hoe ny vokatry ny fanahy masina dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanam-po be dia be. Ary te ahita ireny vokatra ireny eo amin'ny fiainanao ianao dia tsy maintsy manana ny fanahy masina. Ary ny ten'Andriamanitra dia miteny fa raha te hiaina ny vokatry ny fanahy ianao dia mila mandeha araka ny fanahy. Tena ilaintsika eo amin'ny fiainantsika ny manana ny fanahy masina. Raha te ahita ny vokatry ny fanahy masina rehetra isika. Reny vokatra rehetra izay nitanisana teo reny, zavatra tiantsika, vokatra tiantsika hita eo amin'ny fiainantsika. Ary raha te ahita ilay vokatra dia tsy maintsy manana ny fanahy masina. Ka tena secret amin'izao vaninandro faran'izao dia ny fanahy masina. Iza tena mila fantatry ny kristianina hoe ilay fiazakazahana ankehitriny amin'izao vaninandro izao tsy vita tsony, tsy vitavita ny fomba fivavahana intsony. Tsy vita ntsony amin'ny hoe mamaky baiboly, tsy vita ntsony hoe ndeha hiezaka hiazona fahamasinana ary. Tsy vita ntsony hoe andao fa tena ninina amin'ny tranga eo dia hiafina e. Zany manko ny zavatra amin'ny tranga ankehitriny. Misy karazana fampianarana be dia be andaontsika dia miezakitsika dia tsy manina fa hiafio raha lasaka nabavy eo tsy natao hiafitsika amin'izao vaninandro faran'izao. Ekeko hoe misy fotoana mandalo ny zavatra maro samihafa dia miaritra kely tsika. Fa zao miaritra kely dia omba mifaha. Inona no tiako lazaina amin'ilay izy? Miaritra mba handresy. Ao ambadika ilay fiaretana tsy tokony hoe ranomaso. Fa ao ambadika ilay fiaretana tokony misy asany fanagoavana mampandresy ianao. Ry havana manana ho antsika tsiraray avy. Tsy natao ho sac de sable ny Satana ianao. Hoe mandray le ko foana re. Hoe ny asanao zany amin'ny androm-piainanao raha mbola eto ambony tany dia ianao no asiany fanaratsy foana, asiany Satana foana. Tsy zay tsika ka, tsy zay tsika. Raha izany no modèle seho antsika dia isy olona tsy hivavaka mihitsy satria hoe raha ohatr'ireo mivavaka za kosa aloha tsy ianao e. Fa inona ny tian'Andriamanitra ho hita? Rasika nabavy. Raha miteny Jesosy Kristy ho vavolombeloko ianareo. Ho vavolombeloko izy. Zany hoe raha vao mitazana anao zany mitazana amin'ny fiainantsika ny olona dia mahita an'i Jesosy. Mahita hoe misy Andriamanitra. Dia raha mitazana ny fiainanao Andriamanitra dia tokony hahita zavatra tsara izy sa tokony hahita zavatra ratsy. Tokony hahita fandresena izy sa tokony hahita faharesena. Tokony hahita izy fa lehibe ilay Andriamanitra sa tokony hahita hoe tsy miasa ilay Andriamanitra. Tokony hahita ve izy hoe mitaha ilay Andriamanitra sa tokony mahita izy hoe sahirana ilay Andriamanitra. Ohatrany somary mampieritreritra ilay zavatra lazaina. Zay mivady angamba zao hoy nareo hoe ahoana zany somary landala ilay hafatra fa zao fahamarinana raha lasaka nabavy. Ny kristianina dia mila ny fanahy masina. Ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina no ahatonga antsika handresy amin'ny fiainana. Dia avana malala ny stratégian'ny fahavalo amin'ny andro farany dia manao sandoka. Efa resantsika teto ihany le hoe sandoka mpaminany sandoka, apôstôly sandoka, fahagagana sandoka, lala sandoka, faralasaka nabavy. Aza velan'ny fisiny sandoka no ahatonga anao anadino ny fanahy masina. Mila ny asan'ny fanahy ianao. Ary ny baiboly raha lasaka nabavy dia mampiseho zavatra napetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana.
eo anivon'ny fanompony, eo anivon'ny fiarahan'ny prala. Inona le izy? Mametraka Andriamanitra, mametraka ny baiboly hoe eo anivon'ny prala dia aoka isy asan'ny fanahy. Fa reo asan'ny fanahy reo no ahatonga nareo andresy. Eo anivon'ny prala zany dia misy karazana olona metrahan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Andeha ny ovakitsika le izy andininy faefatra. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Zarazara no samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazara no samihafa ny fanompony nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazara no samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy telo fahendrena. Zany hoe ao anatin'ny firahalainy ara-panahy dia misy olona manana telo fahendrena. Ny anankiray men'Andriamanitra telo fahalalana arak'izany fanazany ihany. Zany hoe misy olona manana telo fahendrena dia misy olona indray manana telo fahalalana. Ny anankiray indray men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana enti-mahasitrana. Misy olona zany ao mivavaka ao amin'ny marary izy dia sitrana ny marary arak'izany fanahy zany ihany. Ary ny anankiray indray mpanao fahagagana. Misy olona indray rahalahy ao anivon'ny rahalahy rehetrarehetra. Misy hoe mpanao fahagagana, fanomezam-pahasoavana, manao fahagagana ny ao fiainana, vavaka le rahalahy dia misy fahagagana. Dia ny anankiray indray maminany. Misy olona ao anatin'ilay mpirahalahy eo, le fiangonana zany, olona men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maminany. Ny sasany indray mahafantatra fanahy samihafa. Ny anankiray indray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kahaka ianao hoe tapika hoe misy karaha miteny amin'ny teny fiteny izay tsy fantatra ao. Ny anankiray indray mandika an'ilay teny tsy fantatra. Reo asan'ny fanahy. Fa izao anefa reo asan'ny fanahy reo dia mahasoa avokoa. Rehefa malala zao vaninandro farany zao, somary fohy moa ny fotoana iarahantsika fa hitohizantsika ihany izy aorianao. Zao ny fahamarinana. Reo asa mahagaga reo ifonako zany zao teny zao, ifonanay mivady zao. Ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra dia misy asan'ny fanahy. Ary ny asan'ny fanahy dia asa tsy takatry ny sain'olombelona. Tsika zany tsy tokony anana eritreritra mihitsy hoe raha vao fiangonana anankiray misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy izy. Raha fiangonana ao anatin'ilay fiangonana koa misy olona mametra tanana dia sitrana marary dia ilaza ny sasany. Tsy izy. Ao anatin'ilay fiangonana misy olona maminany dia hoe tsy izy. Raha lasaka anabavy eo. Au contraire, ny tena fiangonan'Andriamanitra, tiako averina be le izy. Ny tena fiangonan'Andriamanitra pasteur Sandra Razafimandrato dia tsy fiangonana mipetrapotsiny fa fiangonana mahagaga le fiangonana. Misy zavatra tsy takatry ny saina le fiangonana. Ny antony dia satria nahoana miasa ao ny fanahy. Ny tena olon'Andriamanitra ary zahay mivady androany dia te hanonona amintsika rehetra bojery sy mpiaino an'izao fandarana izao. Ny tena olon'Andriamanitra dia olona iasan'ny fanahin'Andriamanitra. Za zao te hilaza amintsika tsiraray avy ho antsika mijery pasteur Sandra hoe misy olona mijery aminay zao ankehitriny satria manana ny fanahy masina ianao dia tian'Andriamanitra ianao haminany. Sasandray tian'Andriamanitra hanao fahagagana ianao. Ny sasandray tian'Andriamanitra hanasitrana ny marary ianao. Misy amintsika indray tian'Andriamanitra hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Misy amintsika indray men'Andriamanitra teny fahendrena ianao. Ny sasandray teny fahalalana ao anatinao izay mijery eo satria ianao kristiana manana fanahy masina. Ny fanahy masina ao anatinao te hampiasanao fahasoavana ho an'ny manodidina anao. Averiko fandroany, ny fanahy masina ao anatinao tsy tonga ao anao izy, tsy tonga ao aminao fotsiny izy hoe ampahery anao satria mandalo ady mafy ianao, satria mafy manjo anao. Tsy zay ny tanjony. Fa ny tanjony dia zao, te hampiasa ny fisinao izy ho fahasoavana ho an'ny olona manodidina anao. Ny tena kristiana raha lasaka anabavy
ny tena olona nandray an' Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany tsy tokony atahotra ny hoe fanamamitaka satria nahoana ny antony ane dia zao hoe ny asan'ny fanahy dia ny asan'ny fanahy ao anatiny dia misy asan'ny fanahy anankiray hoe mahalala fanahy samihafa no mahatonga antsika mbola voafitaka ny fanahy mamitaka dia zao rehefa lay fanahy lay fanomezam-pahasoavana afaka mahalala hoe ritsy izy ry izy tsy avelantsika ivelatra le izy tsy ny reconnaître an'le izy tsy ny reconnaître an'le izy akory tsika hoe ty olo ty afaka mahafantatra an'le izy dia ina nataontsika zay rehetrarehetra tonga tsy izy ozy izitsika kanefa izy le izy Andriamanitra te hanampy te hanasomy fiangonana te hanasomy mpino rehetrarehetra dia ozy izitsika hoe tsy izy kanefa izy ny anton'le izy dia satria tsy navelantsika hiasa ny fanahin'Andriamanitra kanefa ny vahaolan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina pastor Sandra Razafy Mandratra misy zavatra anankiray tena nakasika manokana pastor tenenao teo ary tena tiako iverenana be ny tenenao teo hoe ohatrany hoe hafahafa le maheno an'izy ohatrany hoe misy olona mieritreritra hoe Andriamanitra veny tsy miasa kanefany isika ny olona indraindray no tsy nahay nandray sy ny reconnaître hoe ho tonga le hoe ho tempolo ny fanahy masina isika tsy nahay namoaka an'le asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainantsika dia ohatrany hoe lazain'ny olona avy eo ifonako matetika ny olona mieritreritra sy matsapa hoe rehefa mivavaka dia lasa ohatr'izao rehefa mivavaka dia ohatr'izao za miteny ianao be dia be ny olona satria nahita izy nanana an'ilay araky ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe discernement nanana an'ilay fahatakarana izy tamin'ny alana fanahy masina nanana discernement izy hoe ity zavatra tokony atao ity zavatra ho ale pasteur indraindray ane zavatra tsy fantatry ny olona indraindray tsika faniritsika ny anana bonne décision eo amin'ny fiainantsika hoe nanao ny safidy tsara indrindra fa raha ohatra ny ianao ka feno ny fanahy masina dia araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy zavatra toa dia fantatra hoe ity no izy ity no tsy izy ity no ataoko ity no tsy ataoko satria maro ny fiainana izay rava sy potika satria ny feon'ny nofony izy ny zavatra hafa izy fa tsy feno an'ilay fanahy masina tena be dia be mihitsy zany pastor Sandra tena be dia be ny kristianina rava fiainana kristianina tena kristianina olona tena mibebaka ary efa mibebaka tena mibebaka an-dranomasy mihitsy le tena nitomany be ohatra ny zazakely reny mihitsy izy ary izy tena olona mivavaka tena mazoto mivavaka izy sainao mivavaka amin'ny enina maraina izy dia tonga atsoinao izy amin'ny 12 tonga atsoinao izy amin'ny ariva tonga hoy izy anao mbola manao alim-bavaka tsika tonga dia tena ianao hoe tsy mihinana re tsika fa hivavaka dia tonga izy fa ny zavatra nitranga taminy potika ny fiainana za te metraka fantaniana hoe ny olona potika fiainana ve fijoroana vavolombelona tsara ny Jesosy Kristy ny olona mitotongana fiainana ve fijoroana vavolombelona tsara ny Jesosy Kristy rehefa mitotongana ve fiainanao satria nivavaka ianao dia mahazo voninahitra ve Jesosy rava ve ny fanambadianao satria nivavaka ianao dia nahazo voninahitra ve Jesosy meratsy ve ny endrika sy bika anao satria nivavaka ianao dia nahazo voninahitra ve Jesosy tsy nahazo izy fa inona nanome voninahitra an' Jesosy nandalo ady ianao dia nandresy nitombo fitahina ianao lasa metsara ny fiainanao mianakavy lasa ampiasain'Andriamanitra ianao hoe misy olona manana olana asaivo mitady amin'ny rano izy fa iny olo iny tena olo-pahasoavana rehefa miresaka amin'iny olo iny dia misy zavatra mivoaka mivavany tonga dia marina ary manasitrana fiainana ray manontolo raha zay no mitranga amin'ny fiainanao feno voninahitra Jesosy ary zany le tanjon'ny fisitsika raha ohatra ka tsy zay ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia izao vao nandray an' Jesosy ianao dia natsony ray ody hoe modiza ny zanako zany fangana modiza ny zanako zany fa mialany lay raty satana ry havana malala amakaparana zao fandarana zao tsika ny afatra ao anatina mivady ho atsika tsararay avy dia izao mila mifanahy masintsika zay akory tsy teny aminao hoe manomboka an'izao dia andana dia diavy daholo ary zay olona manana fahasoavana rehetra fa zao ny zavatra mbaranay aminao manomboa amin'ny tenanao teny hoe fanahy masinao
fenoia. Fanahy masonao tena milanao a. Fanahy masonao ampiasao ny fiziko. Fanahy masonao miasa amin'ny fiainako. Atomboy amin'ny fiainanao. Atomboy aminao ilay olo-pahasoavana ho an'ny manodidina. Atomboy aminao ilay olo-pahasoavana ho an'ny fiangonana. Ataovy miatomboka aminao ilay olo-pahasoavana afaka mahavita hoe ampiasain'Andriamanitra hamany problema ny manodidina. Ravina malala manana tombony mpiarabelona aminao manana anao. Ary tena tokony hanana tombony izy amin'ny fisinao. Satria nahoana izy afaka hisitraka ilay fahasoavana goavana petraka Andriamanitra ao anatinao. Te hanasoa manodidina Andriamanitra dia ianao no nomeny ny fanahy. Te hampibebaka amin'ny manodidina Andriamanitra dia nampidiny tao anatinao ny fanahy. Dia tian'Andriamanitra amin'izay ianao ho fantsona hiasana amin'ireo olona manodidina anao rehetrarehetra.